Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Raha tena arainao marina tokoa Andriamanitra de tehiteny aminao isan'andro izy ka anisan'izay anambaran'Andriamanitra ny tsy ambaratelony aminao. Zao dinidinika ifanaovantsika izao ka de faly indrindra miaraka aminao. Hoy Korintianina 2:1, ny 7:10 manambara ny fijoroana vavolombelony Paoly Apôstôly hoe koa rankasa izany aho mo nanaoko totova aho ary zay zavatra kasaiko mo kasaiko araka nofa mba anaovako eny foana sy tsia foana. Eto amin'ity Korintianina 2:1 ity zany Paoly Apôstôly de manambara an'ireo programan'asany, tetikasany, fivezivezena amin'ny fitoriana filazantsara zay ho ataony. Ilaina tokoa ny manao tetikasa, tetiandro, fa ny fahaizana mandamina tsara tsinona no entina miady. Kanefa alohan'ny anaovana an'izany tetikasa sy tetiandro zany ao aoriana zany rehefa vita izy de mila mivavaka mandrakariva, mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany amin'ny asantsika. De tanteraka eny am-pandehanana eny ny teti-bola, ny vola, ny fitaovana ilaina amin'izany. Dia hitantsika tokoa arak'izay fitantaran'ny bokin'ny asan'ny Apôstôly sy amin'ny epistily rehetra zay nisoratany fa tanteraky Paoly Apôstôly ny tetikasany. De marina taminy mihitsy le hoe rankasa aho mo nanaoko totova aho, ny zavatra kasaiko fe de kasaiko araka nofo ka iteny aho hoe eny kanefa eny pokaty, iteny aho hoe tsia kanefa tsia pokaty, fa zay no kasainy dia tanteraka avokoa tao anatin'ny falemen'ny nofony. Misy aretina taiza azy Paoly Apôstôly tsy hoe olona nanan-karena be fa tao anatin'izay zavatra nananany de vitany zay nikasainy teo anatrehan'ny tompo. De anisan'ny tena nahatanteraka asa betsaka zany Paoly Apôstôly rehefa vakiantsika ny boky ny asan'ny Apôstôly sy ny epistily zay nosoratana. Ka ny fahaizana mandamina tsara rehefa entina ambavaka zany no entintsika miady de tsy manao tetikasa pokaty itsika fa zay nikasaitsika de tanteraka avokoa tahaka an'Andriamanitra ihany koa Andriamanitra tsy niteny fotsiny fa zay no teneniny de tanteraka avokoa. Ahereza indrindra nareo rampitsondray andeharantsika iombona am'izao vavaka izao. Jesosy mba hivadika ho asa avokoa ny tetikasana rehetra. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.